mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Farimiarabantsika tsy riavindray tratra izao fandarana manokana anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny votoatiny dia hivavaka ry Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra, mbola misaotra anao izay mbola nomenao tombontsoana indray fa ny mandinika ny teninao, angataka aminao izay mba hanazava izany araka ny sitraponao, aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mandrava ny hevitry ny fisarahana. Mandrava ny hevitry ny fisarahana. Amaky isika izay voasoratra amin'ny Efesiana 2:4-4 sy ny 5:10. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana mba nakambanana antsika rotonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Amen. Azo inoana fa ilay sakana na fefy manodidina an-kianjan'ny tempolin'ny Oreda izay misy fandrahonana ho faty no resahan'ny Paoly eto. Makasara an-tsaina ny ferodanan'io rindrina io izy ka lalaka ny fidiran'ny jentilisa ao hanompo an'Andriamanitra. Ho an'ny Paoly dia mandrava ny rindrina rehetra toy izany ny hazo fijaliana. Eo amin'ny hazo fijaliana mantsy no ahitantsika fa ireto vahoaka roa ireto, na hoe na jionsy io na jentilisa io dia tsy inona fa vahoaka iray ihany. Mihevitra ny olona sasany fa ny didy folo, anisan'izany sabata, no ambaran'ny Efesiana 2:2 vakiantsika teo, fa hoe noravana ary nofohanan'ny hazo fijaliana, kanefa ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana ny Paoly dia maneho fa najana fantatra ny didy folo amin'ny mahafitaovana mamolavola toetra mampianatra kristianina izany. Tononina ao amin'ny didy 5 ary resahana kolaka ny didy hafa, ohatra hoe ny didy 7 zany, ny didy 9, ny didy 10 ary ny didy 10. Fanaraka amin'izay voalazan'ny Paoly tany aloha momba ny lalana izany, ny lalàna sy ny zara izay rehetra izay manodidina azy. Ny fampiasana ny lalàna tsy araka ny tokony ho izy no toeriny fa hajainy kosa ny lalàna ary ekeny ny faharetan'izany. Noho izany ny fampiasana an'ireo andinina ireo ilazana fa ny foanana ny didy folo, indrindra rehefa dinihana ireo andinina hafa rehetra ao amin'ny Baiboly momba ny mamandrakizay ny lalàna dia tena vatosoa-kevitra momba ny tanjon'ny Paoly sy ny tiany holazainy eto. Ho an'ny Paoly izay rehetra mety ho fampiasana ny lalàna mba hampisy antsana eo amin'ny jiosy ny jentilisa, indrindra ho fanilihana ny jentilisa tsy ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra sy tsy azo hanaovana fanompoam-pivavahana, dia faharitsena lehibe sy tsy fanehoana araka ny tokony ho izy ny tanjon'ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàna izay voalaza amin'ny Efesiana 2:2 iny dia na ilay lafiny seremonialy zany izay manasaraka ny jiosy amin'ny jentilisa. Toy izao manko filazan'ny Paoly azy manao hoe ny lalàna nisy didina tao tandremana na ny rafi-pitsaran'ny testameta taloha manontolo mihitsy izay nanjary no hazavaina sy nitarina ary koa natao
nampiasaina tamin'ny tsy izy mba nalavirana ny jentilisa amin'ny jiosy. Iay no tianambara io. Inoako fa nazava aminao ny tiany Paoly ambara eo amin'ilay hoe foana ny didy izay nampitanjimana anareo, didinina moa ny tiana lazaina io. Saiko ianao maka izany hatrany amin'ny fisana toko faharoa ary haka ny tontolo kevitra nahatonga ny Paoly nilaza izany ary koa mandinika hoe inona moa ny tiana ho lazaina. Rehefa afakitsika misaotra anao zay raha hoany amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, misaotra anao hatrany ihany koa ny mampijolo an'ireo lalànao. Fanjakana manao ahoana moa no hirindra raha tsy misy lalàna tokoa. Ianao efa nilaza fa tsy tonga andravan'ny lalàna fa natanteraka, dia ampio izahay mba hiankatoanao amin'ny lafiny rehetra, tsy hoe amin'ny lafiny tiana hitondrana azy na hieritreretana azy fa aoka ianao no alainay tahaka mandrakariva amin'ny zavatra rehetra inonay sy antenanay ary koa amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.